toy ny mazatra moa dia ny fanatanterahana ny matso lehibe etsy amin'ny Kianjabe ny Mahamasina no manamarika ny andro 4 Jona fankalazana ny fetim-pirenena malagasy. Nahatratratra amin'ny 5 alina mahery nisy andreo olona tonga nijery ny matso tetsy Mahamasina ho an'ny omaly alahady izay fanamarihana indrindra ny fety ny fahaleovantena malagasy. Nahavalalana sy nahafaly ny maro ny fihetsika mirindra sy fampisehoana ny arana tamin'ny fianakaviabe ny fololoalinda. Miaro jerentsika izay sary izay. Nahatratra tamin'ny 5 alina mahery nisy andreo olona tonga nijery matso izay nanamarika ny fetin'ny fahaleovantena teny amin'ny kianja Mahamasina omaly. Ohatra nisy ataona tokoa dia nahasarika olona maro ty hetsika ty. Nanokatra ny matso arak'izany ny mpitsoka mozika ny folo alindahy. Nanamarika ny matso kosa ny fampisehoana silent drill, fihetsika mirindra toto-saina ao anaty fahanginana, fampisehoana fahaizana fikirakirana fitaovam-piadiana, niarahana tamin'ireo mpianatra manam-boninahitra amin'ny akademia miaramila ao Antsirabe na ny Akmil. Nandritra ny adiny 2 mahery kosa dia ny fandimby nanao matso ireo vondron-tafika maro samihafa miasa ho an'ny firenena. Fananetana ny mpijery ny fidiran'ireo unité d'intervention spéciale avy ao anivon'ny polisy pirenena. Nahavariana ireo mpijery matso ihany koa ny fidiran'ireo fiara maro samihafa ny fianakaviam-be mpitandro ny filamenana. Fotoana nahafahan'izy ireo nampiseho ny heriny eo amin'ny firotsahana an-tsehatra ho fampandrinan'ny fahalemana eto amin'ny nosy. Namarina ny matso kosa ny fihetsika mirindra niarahana tamin'ireo mpianatra miisa 400 avy amin'ny LMA. Tsikaritra nandritra ny fotoana ihany koa ireo maso ivovahiny miasa eto Madagasikara. Tonga nanome voninahitra ny fotoana ihany koa Andriamatoa Ravalomanana Marika filoham-pirenena teo aloha sy Ramatoa Lalao Vadiny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra.